Tafiditra ao anatin'ny politika ankapobeny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny famokarana masomboly amin'ny abetsahany sy ny kalitao arak'izay ilain'ny mpamboly eto Madagasikara azy. Totosa ny 17 Novambra 2024 teto Antananarivo ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny vokatry ny fikarohana masomboly apemba miisa 2 voka-pikarohan'ny FIFA tamin'ny alalan'ny fiarahamonina tamin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny Universitén'ny Kansas any États-Unis ary ny masovo Amerikanina izay namatsy vola ny tetikasa. Mazava ny tanjona tamin'izao fikarohana masomboly apemba izao sy ny mazava-dehibe azy. Les produits zay vokarintsika zany zava-dehibe koa ny résilience amin'ny semence sy ny rendement anatin'ny politika famokarantsika Madagasikara. Zay ny tanjona moa zany ny ministera mahafitarena izay mahatonga ministre ny fambolena sy ny fiompiana moa zany José Ramanana. Ny politika ministera moa zany mazava ho azy dia ahafahana mamokatra an'le semence amina abetsahana sy ny kalitao tena hoe amin'ny araka izay Madagasikara. Dia tsy maintsy hipetraka miaraka amin'izay koa stratégie avy eo ahafahana manao izay azon'ny tantsaha any amin'ny toerana moa zany izay mety amin'ilay fambolena ihany koa. Izay tsy maintsy jerevana hoe aiza ny toerana mety aminazy. Tany isan'ny moa zany ny eto Voatany any amin'ny faritra Avaratr'Nosy sy any amin'ny Atsimonosy. Dia rehefa azo ilay vokatra zany dia jerentsika miaraka amin'izay hoe stratégie ahafahana manaparitaka azy ny amin'ny tantsa-mpamokatra isan-karazany. Fantatra fa anisan'ireo masomboly apemba mahatanty ny fiovaovan'ny toetr'andro ity voka-pikarohana avy amin'ny faux FIFA ity. Faux FIFA zany ivitoerana fikarohana zany anatsara fiainan'ny tantsaha na mpamboly zany na mpiompy. Ny faux FIFA zany mikaroka masomboly tandrify amin'ny filan'ny tantsaha. Zay zany mahatonga anay zany manana centre de jour zany zay mipetraka Madagasikara zany akaikin'ny tantsaha ohatra mahafantatra hoe filan'ny tantsaha. Dia mamorona koa zay masomboly zay adapté amin'ny changement climatique satria fivoaran'ny toetr'andro mantsy efa hitantsika mihitsy Madagasikara zany dia manahaky ilay fivoaran'ny toetr'andro zany. Dia masomboly tsara kalitao koa satria rehefa ny masomboly atsika tsy masomboly apparetika fotsiny fa masomboly zany mety amin'ilay faritra ary tsara kalitao koa. Zay zany asan'ny faux FIFA zany amin'ny ankapobeny. Izao zany vao sambany zany nanao homologation ny variété apemba anankiroa. Samba zany teto Madagasikara. Raha mita amin'ny katsaka sy ny vary dia mbola ambany ny tahan'ny mpihinana apemba eto Madagasikara izay marihana fa manan-karena amidon tokoa kanefa dia voly afaka miatrika ny fiovan'ny toetr'andro tsara.